maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Anomboka ny fotoantsika ny salamo 8:70 andininy 7:20 hatramin'ny 1:20 no iombonantsika. Salamo 8:70 andininy 7:20 hatramin'ny 1:20. Mitsangana riavana. Hoy ny mpanao salamo: ho mandrakizay Jehovah ho nanorenanao any an-danitra ny teninao, hiatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinanao. Efa nampitoetra ny tany ianao ka indro mitoetra izy, hanefa ny fitsaranao no itoeran'ny mandrakandroany, fa mpanomponao ny zavatra rehetra. Raha tsy ny lalanao ny ravorafoko dia namaty tamin'ny fahoriako aho, tsy ho adonoko mandrakizay ny didinao, fa ireny no hamelomanao aho. Anao aho, vonjeo aho, fa ny didinao no tadiaviko. Miandry ihany raha tsy fanahy mba hahafaty ahy, mandinika ny teny vavolombelonao aho. Efa hitako fa manam-pahataperana avokoa tanteraka rehetra, malalaka indrindra ny didinao. Amen. Manonona ny aleloia izay Andriamanitra, midera mankalaza manome voninahitra anao amin'izao maraina vaovao izao. Mitehatra hatrakoa anefa satria mpanota mahantra tokony ho very soeloana ary ho faty mandrakizay. Dia manatona anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, mangataka ny mba hamelomana ho anay indray ary andraisanao anay ho isan'ny zanakao. Eto no hanantenanay ny fanahy masina hiasa amin'ny fotoana rehetra mba hanatanteranao ny teninao, fa raha misy olona mivory amin'ny anaranao dia ao afovoany ianao. Fa hanantenanay koa ny fanahy masina indrindra hamoaka aminay ny hevitry ny soratra masina mba ho tonga fiainanay ny teny ary ahatakanay fa manan-kery ao anatinay izany teny izany, hanova ny fiainanay. Dia mitenena ry Tompo, voninkia no mandrakariva izay mpanomponao. Amen. Filazantsara kanjaona 9:90 hatramin'ny 5:90. Jaona 9:90 hatramin'ny 5:90. Amin'ny anaran'ny Tompo, koa maro tamin'ny mpianany no nandre dia nanao hoe: sarotro izany teny izany, iza no mahaino izany? Ary fantatry Jesosy tao am-pony fa nomonina tamin'izany ny mpianany, ka dia hoy izy taminy: mahatafy tohinanareo va izay? Mainka raha mahita ny zanak'olona miakatra ho any amin'izay nitoerany taloha ianareo. Ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasona inona na inona. Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Fa misy ny sasany aminareo izay tsy mino, fa fantatry Jesosy hatramin'ny voalohany, izay tsy nino sy izay madika azy. Ary hoy izy: izany no ilazako taminareo, fa tsy misy olona mahay manatona raha tsy nomendray azy izany. Amen. Ray masinao, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tompo, misaotra anao izahay raha maniraka ny fanahy masina ianao mba homba ny fiangonanao amin'ny fotoana sarobidy toy izao. Andinika izany efa fantatray fa tsy efa ny fisainan'olombelona fotsiny izany, fa tena ilainay ny fanahinao. Tanterao amin'ny fiangonana ary ny asan'ny fanahinao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary tsy nametraka intsony ny fitariana ankapobeny momba ny filazantsara kanjaona isika, fa nytaniny isika hoe inona reny tadidinao amin'izay be dia be, fa ny verimberiny izay sady voaingakaingana. Ny teny 7 fampahafantarana fa ny loratena izao 7 manomboka amin'ny mofinaina fahazavana izao tontolo izao 14 zany, mbola any amin'ny 14 zany.
ao 11 sika zao fananganana ny maty sy disy azafady vavahady mpiandry tsara vavahady mpiandry tsara efatra zay 11 fananganana ny maty sy fiainana 14 lalana sy fahamarinana ary 15 voaloboka zay izy 7 6 8 10 misy anakiroa 11 anakiray 14 ary 15 dia zay izy 7 tokony efa ho tadidy kosa ka very fotsy ho fifoazantsika maraina be inandray ilay fahagagana 7 na famantarana izy eo amin'ny filazantsaraka ny jaune ory vokovoko manga voalohany ao rano tonga divay jamba sitrana atray le valo amby telopolo taona narary ao amin'ny 5 teraka jamba na hiratra ao amin'ny 9 6 ny fampitombona mofo 10 dia ao amin'ny 6 ihany Jesoa nitsangatsangana teny an-dranomasina dia zay vao 9 dia zay vao lazarosy mifarany ka ina ny elanelandreo ina ny fahagagana tao amin'ny vehivavy Samaritana oy ilay fanasitranana ny vehivavy zay ilay 7 inona no antony nanoratana ny filazantsara araka ny jaune ny hinontsika fa Jesoa no Kristy aiza misy an'izay jaune 20 efa mahay mihitsy reto zanak'Andriamanitra reto aloha jerena kerika jaune 20:31 fa voasoratra izao mba hinonareo fa Jesoa no Kristy zanak'Andriamanitra ary mba hananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo ireo zany atao hoe azo lazaina momba ny filazantsaraka ny jaune anisan'ny sarotra takariny izy noho ny fisian'ireo voambolana teolojika be dia be ao anatiny mandroso sika manomboka eo amin'ny faharoa ny eny am-pelatanantsika fa izay mialohan'io dia ny fampidirana amin'ny hoe aiza ho aiza moa ty filazantsara araka ny jaune toko fahenina ity inona ny votoatin'ny filazantsaraka ny jaune mahatonga n'izao anjara mofony anantsika izao filazantsaraka ny jaune efa nitsahivintsika teo toko fahenina dia mitantara ny namokisany Jesoa ny lehilahy tsy omby 10,000 taorin'izay dia niezaka nitady azy na nanenjika azy tsy hoe nanenjika ilay hoe tsy fitiavana hoe aizandray misy an'iny Jesoa iny mbola te hinamofo ihany zay tao anatin'izay fitadiavan'izay zany hoe nimpitany ranomasina ny vahoaka nanao zay ahitanan Jesoa dia hoy Jesoa hoe nitady ahy ianareo no nihinanareo ny mofo dia nanazava amin'izay izy no hoe le mofo tamin'ny andron'ny Mosesy mora levona fa izao no mofonaina nidina avy any an-danitra io ilay fampianarana ambara eo amin'ny 9:40 na mpimonomonina ary lazaina fa sarotra any amin'ny 9:40 sy ny manaraka ilay nampihemotra ka nahatonga ny Jesoa hiteny tamin'ny apôstôly hoe nareo koa ve mba te hiala zay zany ny zavatra manodidina nyty trangan-javatra manodidina nyty 9:40 hatramin'ny 5:20 ty ilay fampianarana eto dia fampianarana nataon'i Jesoa niainga tamin'ny fanatonan'ireo vahoaka voko mofo mba hitady azy indray tsy noho ny hoe Jesoa zanak'Andriamanitra azy fa noho ny hinanana ny mofo i Jesoa dia nanazava i Jesoa manatona fa izao no mofo naina izao no mofo nidina avy any an-danitra tezitra ny jiosy dia io moa atao amin'ny sekoly alahady hoe kotomofo zany Jesoa le mivoaka avy ao anaty lafaoro dia lasa nandehandeha na isika olon-dehibe ary atao ve tsy mbola fantatsika mihitsy zany Jesoa zany ary
mivezivezeny amin'ny fiarahamonina eny izy dia eo amin'ny toeran'ny mpanaradia sika tamin'izany no tenena hoe izao za tia nofo be ty no mofo nidina avy any an-danitra manatona tsy mety mino ahy ianareo. Ilay izy mantsy ohatrany hoe zavatra mandehandeha ho azy amin'izao fiainantsika izao Jesoa mofonay tia io na croissant io na pain au chocolat io na mokary io na mofo gasy na ramanona zany ny tao an-tsain'ny olona mahatonga azy iteny hoe mofonaina amin'ny ahoana ary tsy zany ihany fa mikitikitika ny fiandrianan'Andriamanitra ilay fampianaran'i Jesoa. Zay zany ilay tokony ho fantatsika izay no mahatonga an'ity resaka eto amin'ny 580 ity. Tsy ampy zany ny fahagagana, tsy ampy no hoe mitady an'i Jesoa fa mitady an'i Jesoa amin'ny ahoana eo ny ilana ny asan'ny fanahy masina, manazava ny fampianarana, manazava izay tiany ny tompo olazaina, izay tian'Andriamanitra ambara, izay tiany Jesoa ampianarina eto. Mahatonga ny 380 hoe ny fanahy no mahavelona, ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Ho azavaintsika moa zany rehefa avy eo. Ny voambolana hoe sahatro izany teny izany, ny zava-voambolana anankitelo sika ao anatin'ireo andinin-tsoratra masin'ireo. Voambolana hoe sahatro izany teny izany dia milaza hoe mafy be toy ny vato, ary raha vato dia matafotoina na tezitra, fa koa hoe enjana be anaty frankisosina rigide, izany fampianarana izany tena tsy zakan'olombelona izany, tsy vitanay ny miaino izany, manatanteraka an'izany. Jesoa ilay miantso hoe manatona, 580 hoe tsy misy afaka manatona raha tsy nomenina ray zany. Mafy be tamin'ny Jesoa nandre ilay fampianarana, enjana be zany, matafotoina izany, vato matafotoina izany. Ny fahatelo dia iverenantsika ny hoe fanahy. Raha mijery ny baiboly eo ambany masika isika ny dikateny mahazatra antsika dia litera lehibe sa F kely dinio eo amin'ny 63 F kely. Ny teny fototra dia pneuma ihany amin'izy io, zany hoe tokony ho F lehibe, ary ny dikateny hafa amin'ny teny vahiny dia milaza esprit E lehibe na spirit S lehibe. Zany hoe ao anatin'ny tokotanin-kevitra dia misy fifanjevona rehefa mitrandraka an'io ny mpandinika, izay ilay hoe mandinika soratra masina sika, misy fifanjevo-kevitra lahalahatra amin'ny hoe nofo sy ny mofo, na iteny hoe fanahy dia toa milaza hoe fanahy F kely. Fa raha tena diniana ny teny milaza hoe tsy azonareo izay lazaiko, ny fanahy no mahavelona, ny teny izay lazaiko aminareo dia fanahy sy fiainana, dia mitondra any amin'ny teny fototra zany, sady teny fototra raha atao hoe pneuma, ilay F lehibe, fanahy. Dia fanahin'Andriamanitra hoy ny dikateny frantsay hafa, fanahin'Andriamanitra raha dika malalaka. Zay zany io zany ilay misy hoe raha mandinika soratra masina sika dia ny fitsikerana ny texte arakaraka ny fandinian'ny olombelona amoahany ny hevitra na ny dikateny. Ny tsika eto dia nadika F kely, fa any amin'ny baiboly zany hoe raha santionany anankiroa dia milaza mihitsy F lehibe, ary miainga amin'ny teny fototra adika hoe fanahy masina pneuma ny fanahy eto. Dia azontsika raisina zany amin'ny dikateny fahenina moa mialatsiny fa tsy voajery, tokony ho F lehibe izy io raha tena nandinika ny mpandika teny, mpanao ny fanitsiana. Zay zany io averina fa ny filazana eo tsy F kely fa ilay pneuma mihitsy, ilay fanahy masina no tondron'ny dikateny fototra.
dika teny anankiray dia ilay hoe manatona nomeniny ray. Io dia tena hoe fanomezana ankitsi-po, tsy misy faneriterena ary tsy misy fepetra. Ilay tena fahasoavana. Fahasoavana avy amin'Andriamanitra ny ahafahana manatona an'Andriamanitra. Fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy noho ny aminao tokony homena, fa noho ny amin'Andriamanitra te hanome. Ny fanatona ny olona an'Andriamanitra, iry amin'ny 5:20 mbola hazavaina eo amin'ny heviteny, dia tsy avy amin'ny finiavan'ny olona ty anatona, fa ny ainga voalohany indrindra amin'ny fanatonan'Andriamanitra na koa ny fiantson'Andriamanitra. Manomboka any amin'ny Genesisy 1. Andriamanitra no nanatona ny tany tsisy endrika sady foana. Any amin'ny Abrahama, Andriamanitra no niantson'ny Abrahama avy any amin'ny orany Kaldeanina. Dia takizany hatrany hatrany. Andriamanitra no nahita ny Noa izay marina sy mahitsy ka nanendry azy ianao samby fiara. Andriamanitra no nahitandry Mosesy, fa tsy hoe Mosesy ny solatsolana ohatran'ny lolo fotsy, za koa andeha hanavitra ny zanak'Israely, fa miainga any amin'Andriamanitra ilay fiantsona mahatonga antsika anatony. Tsy misy afaka mankao amin'indray manatona indray raha tsy efa nantsony. Izay ary ilay dika teny. Ny voalohany ilay hoe sarotra dia milaza hoe mafy be, mahatafotoina, anindrona fo, tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'olombelona. No hoe fanahy izay F kely eto dia tena manondro ny fanahy F lehibe, milaza ny fanahy masina. Ny fahatelo tena avy amin'Andriamanitra ilay hoe omena dia fahasoavana avy amin'Andriamanitra, fa tsy misy ankinany ny avy amintsika mihitsy ny fahafahana manatona an'Andriamanitra. Ndao ary sika hijery ny heviteny ao anatin'ireo andininy vitsivitsy ireo. Andininy 100. Raha isika ny dika teny hoe mafy, sarotra izany teny izany, mafy izany teny izany. Tafotoina ny mpianatra. Ny mpianatra moa dia ireo vahoaka be mpanaradia, izany hoe ireo mpanaraka ny fampianaran'i Jesosy sy ny apôstôly ihany, fa ireo vahoaka be nanaraka azy ombenimbeny. Aiza indray Jesosy? Ary indray izy. Aiza indray izy? Ery ampita izy. Ndao hoeny. Izay ilay mpianatra. Maro tamin'ny mpianatra ny tafotoina. Ny mahamaika azy dia hoe aiza indray ilay mofo? Tsisy mofo. Ianao nolazainao mofo? Tezitra izy. Tafotoina mafy be zany. Mety misy sika tia fitahiana, fa rehefa taomina anatonan'i Jesosy ilay loharanom-pitahiana, point final. Kaleo izy ny mpitondra fiara. Tsy makeny hatreto amin'ny fitahiana ihany. Dia izay ny fahadisoantsika sady fahatiantoka be ny hoe mitady fitahiana fa tsy mitady ilay mpanome ny fitahiana. Dia izay ilay eto amin'ity andininy 100 ity. Tiantsika ny fahagagana fa tsy ilayntsika ilay mpanao ny fahagagana. Tiantsika ny fiainana fa tsy tiantsika ny hiova fiainana, ny anana fiainana vaovao ao amin'ny Kristy. Ny andininy 120. Ary fantatra Jesosy tao am-pony fa nomonomonina tamin'izany ny mpianany, ka dia hoy izy taminy, mahatafotoina anareo va izay? Jesosy dia mahafantatra ny ao am-pontsika. Io fiangonana be dia be mihaino toriteny io, tsy ilaozan'izay misy mipitsipitsika koa hoe dinina koa izany. Mandraka ankehitriny, nizaniza mitoriteny, naiza misy olona mitoriteny. Mba zany koa ve? Mba azonareo ve zany? Raha azo tsara tsisy azoko mihitsy. Tsy ilaozan'izany ao anatin'ny fiangonana mandraka ankehitriny. Dia fantatry Jesosy izany. Eto amin'ity teksta ity, raha ny teny, tsy vitany hoe ny teny fotsy hoe mafy izany, mahatafotoina izany, fa ny monomonina ny mpianatra, dia fantatry Jesosy io. Izy na mpianatra io mahalala hoe misy tezitra, misy tafotoina, misy monomonina eo am-pianona
ny fampianarana. Izay ilay raiky ambien'nypolo zany hoe fantatry Jesosy ny mpiaino ny afatr'Andriamanitra rehetra, hitany ny ao am-potsika mandraka kehitriny. Fanontaniana dia hoe rehefa tonga tao am-piangonana ianao, vonina iaino ankatova e? Sa vonina iaino anao tsikery? Sa vonina tsy iaino? Tsy alaiko natory tany an-trano. Fa ireo karazan'olona misy ao am-piangonana avokoa. Sasany moa dia mariny rehefa tonga ny toriteny, lasa izy maninona? Mivoaka. Indraindray koa rehefa tonga ny toriteny, raisiny amin'izay ny toromaso. Fa izany karazan'olona ao anatin'ny fiangonana. Fantatry ny tompo ireo karazan'olona ao anatin'ny fiangonana, fantany ao am-pony. Andiny ny faharoa ambien'nypolo. Mainka farahitanareo ny zanak'olona miakatra. Ny famonjena manontolo no tiany Jesosy ho raisiny reto mpanaradia azy. Tsy ny ampahapahany ihany hatreo amin'ny fahavokisana, tsy ny ampahapahany ihany hatreo amin'izay fifaliana iarahana amin'ny tompo, fa ny fijaliana, ny fitsanganana, ny fiakarany ho any an-dandra, zany hoe ny famonjena vita manontolo no tokony isitrahan'izay manaradia ny tompo. Mbola pahany kely fotsiny raha izay famonjena amin'ny lafiny ara-nofo hoe ny nakanina ianao. Efa famonjena zany, naona isika dia nomeny hanina. Naona ny zanak'Israely nangetaheta nomeny hanina, afaka ny sotro rano avy amin'ny vatolampy. Fa pahany kely zany, fa ny famonjena vita tanteraka, Jesosy niakatra any amin'ny voninahiny, ary hamela izany olovantsika izay no aoka hifaliana. Fa mahatafotohinanareo koa zany, raha mbola isy zany, tonga amin'ny fahatanterahana ny famonjena, iny tokoa Jesosy fa niakatra ho any amin'ny voninahiny. Finoana marina tsy manaiky ampahampahamonjena fotsiny na miandry ampahapahana famonjena araka ny voalaza teo, fa mandray ny famonjena manontolo. Manaiky ny fanomezana avy amin'Andriamanitra, ny fitahiana izay zavatry ny tany, fa tonga amin'ny fanekena ny azo fijalian'i Kristy, ny herin'Andriamanitra amin'ny fananganana azy tamin'ny maty, ny voninahitr'Andriamanitra iarahany manana amin'ny Kristy ao an-danitra mandrakizay aroantsika koa. Te hampianatra an'izany i Jesosy ato amin'izao andiny ny faharoa ambien'nypolo izao, manao hoe mainka raha mahita ny zanak'olona miakatra ho any amin'izay nitoerany taloha ianareo. Ny famonjena dia manontolo fa tsy ampampahany. Jesosy Kristy manontolo no raisina, fa tsy ny ampampahany ny asany, fa izy manontolo. Andiny ny fahatelo ambien'nypolo. Ny fanahy no mahavelona, fa ny nofo tsy mahasoa na inona na inona. Nofo ny herin'olombelona, fa endren'olombelona, tsy mahavita na inona na inona. Ny fanahy kosa manome aina, manova fo ary mampahery. Ile manome fiainana vaovao. Dia izao tsy ampiny hoe mahira-tsaina ka mora mahatakatra. Raha mamaky soratra masina vetivety dia takatrao ve ty 60-65 ty raha vao filazantsara araka ny jaona moa dia mitikodina amin'ny fisainan'olombelona io marani-tsaina io, fa raha nitan-tsaina io, satria sarotra takarina ny filazantsara araka ny jaona, na tsy hijeny fotsiny, tsy tantara tsotra io, tsy filazana tsotra na soratra tsotra fa milazaina tany am-piandohana hoe misy voambolana makasikasika an'Andriamanitra ka tena manahirana ny mandray ny heviny. Hoy ny soratra masina eo amin'ny andininy fahatelo ambien'nypolo, ny fanahy no mahavelona. Ny teny izay lazaiko dia fanahy sy fiainana. Tsy ampy ny marani-tsaina, tsy ampy ny fombafomba, tsy ampy ny toerana ho am-piangonana sy ny andraikitra izay ananantsika, ilaina ny asan'ny fanahy masina. Ary indrindra raha tamin'ny toriteny lahadalaza teo, tsy ampy ny rafitra eo amin'ny fiangonana, na tsara rafitra tahaka n'inona aza ny fiangonana, fohy be, saonjam-paharitany, fitandremana, ny birao fohy be, ny mpiandraikitra fohy be, ny mpanatanteraka, ny birao ny saonjam-paharitany, ny mpihevitra rà, ny komity lehibe, ny birao ny fitandremana, ny mpihevitra rà, ny mpandray fanasany tompo, akatoko ny fandraisana, na mipetrapetraka toy inona aza ny fandaminana amin'ny fiangonana
dia toy ny skeletiana iny fa raha tsy eo ny fanahy masina tsy voronofo ny fiangonana. Mila ny fanahy masina ny fiangonana, ny fanahy no mahavelona. Izay ilay hoe karana ihany ny fiangonana raha miantehitra amin'ny rafitra. Tena ilaina ahajoroany ny fiangonana ny rafitra. Rafitra, ilay rafitra ny tany saina teo fa rafitra koa izao hitantsika izao. Fa tsinotsinona izany raha tsy eo ny fanahy masina mametraka ny nofo ao amin'ny fiangonana, mahatonga azy tena velona ka andendeha. Dia tsy mety ny hoe efa tsara rafitra ny fiangonana misy anao tahaka ny misy antsika, mendrika hajaina mihitsy ny rafitra, fa sa ho adino ny fanahy masina ka hiantehitra ny rafitra isika. Lasa fiangonana karana mandendeha, skelety mandendeha, fiangonana mahia, mba tsy tenenana hoe no taolana mifono hoditra. Fa ilaina ny fanahy masina mba havoronofo ny fiangonana ary mitohy amin'ny hoe ny teny izay nolazaiko aminareo dia fanahy sy fiainana. Tena sary tahaka izany ndry havana ny tokony ho hitantsika rehefa mandray izao tenin'Andriamanitra izao isika hoe tsy ilaina tokoa ny fombafomba, tsy mahavita inona izany fa tsy maintsy ilaina ny fanahy masina mameno mba hatanteraka ny fiainana ho antsika tsirairay avy. Fa efatra ambienipolo, misy sasainy aminareo izay tsy mino. Nateo kaikin'i Jesosy azy izy ireo, nanaraka hatrany ny dian'i Jesosy, nanara-dian'i Jesosy hatrany, nanaraka hatrany ny fampianarany, dia mbola tsy tonga tamin'ny finoana ihany. Raha mandinika ny soratra masina isika ka makany amin'ny farapara ny filazantsara dia jereo tsara fa na ny apôstôly aza dia mbola tsy tonga tamin'ny finoana. Raha ny marika toko fa 9 ohatra no jerentsika, naniraka olona tsy mbola feno, natanteraka tamin'ny finoana i Jesosy, hitory ny filazantsara. Izany hoe tena fantatry Jesosy mihitsy fa nanara-dia azy foana aza ny mpianatra dia mbola tsy tonga tamin'ny finoana velona. Jesosy nahalala mialoha fa tsy tao amin'ny mpianatra ihany, fa tao amin'ny apôstôly. Dia nisy anankiray izay nivadika tamin'ny fankatoavana, i Jodasy io. Izany ilay fahalalan'ny tompo fanindroany koa ankoatra ny andininy fa 2:20, ny hoe hitany karazan'olona mihaino ny afatra, fa tsinjony koa ny refy ny finoana ao anatin'ny tsirairay. Ny andininy 5:20 farany, raha tsy homen'ny ray azy zany, io ilay hoe fanomezana tena avy amin'Andriamanitra, miainga avy amin'Andriamanitra ny fahafahantsika manatona azy. Raha tsy ny antso izy, tsy afaka nanatona isika. Ilay dingana voalohany ho amin'ny famonjena, ho amin'ny fiantsoana, dia tsy avy amiko, tsy avy aminao, hoe za zany teo voavonjy na za zany tia anatona ny tompo, fa Andriamanitra mihitsy nidina mba hamonjy tao amin'ny Jesosy. Andriamanitra mihitsy no ny antso antsika tsirairay avy mba ho vonjena. Fanomezana ny fahafahana manatona an'Andriamanitra. Ary hoy izy, izany no ilazako taminareo fa tsy misy olona mahay manatona raha tsy nomen'ny ray azy izany. Anatin'ny dika teny hafa dia misy mihitsy hoe raha tsy nisotominy ray izy, nisotominy ray izy, sy ny tady mazaka zany ny lalam-pamonjena, dia iny ny sitomana ny olona mpanota mila vonjy. Fampiarana ry havana ho antsika tsirairay. Ho antsika tsirairay ny fampiarana dia fandinihan-tena ny hoe tena manaiky ve ianao ahitsy ny tenin'Andriamanitra, tsy antehitra amin'izay fifaliana vokatry ny fitahiana fotsiny, fa hiaino inona no hevitr'Andriamanitra atao anatin'ity fitahiana ity. Novokisany ny olona tsy omby 5,000 lehilahy, fa inona ny hevitr'Andriamanitra atao amin'ilay fanomezana ny mofo? Ny anatonana azy, ny hanekena azy sy hinoana azy. Tena manaiky hiasan'ny tenin'Andriamanitra ve ianao? Miantehitra amin'ny herinao ve ianao sa amin'ny fanahy masina? Miantehitra amin'ny herinao ve ianao sa amin'ny fanahy masina?
mino amin'ny fo ve ianao sa mpanaradian'i Kristy fotsiny. Mahafinaritra le mifo maraina mba tsy tara ny ampiasany. Mahafinaritra le mifo maraina avy aty tonga dia mahavitribitrika be manao raharaha. Izay fotsiny ve sa tena tonga amin'ny finoana ianao, tsy fahafinaretana fotsiny na fifaliana fotsiny toy ny sanatria mijery rindran-kira spectacle, fa tena hoe nandray fiainana ianao, nitombo tamin'ny finoana ianao, raha tonga tamin'ny fotoana nandrenesanao ny tenin'Andriamanitra, fampandinihan-teny izany. Dia izay no hoe avelao ny fanahy masina hiasa ao anatintsika, atakarantsika ny tenin'Andriamanitra ka hitondrany fiainana ho antsika. Eto no anamariana no hoe omaly raha nanaraka tsara ny fiainan'ny fiangonana FJKM sika dia nanao fanazavana, nitondra fanazavana ho antsika fiangonana ny Ray aman-dreny ao amin'ny Braofobe momba ny raharahan'ny fiangonana any Antsiranana. Izany nandreany nanomboka tamin'ny taona 2012 no nipoitra tao amin'ny fiangonana ny fampianaran-diso nentin'ny olona anankiray nilaza fa mpamina ny vavy. Rehefa nandeha ny fampianarana, izany hoe nampidiry ny mpitandrina iara-iasa aminy tamin'ny olona io, nandeha ny fampianarana dia tsikatra fa mivily lalana ny fampianarana nentin'ny olona io, ary natao ny dinika rehetra sy ny fananarana ho ny fanambarana averiko eto aminareo raha tsy nandrehinareo fa na ny Ray aman-dreny ara-panahy mitandrina teo amin'ny fiangonana aza dia nanjary niombona tamin'ilay fampianaran'ny mpamina ny vavy, ary na voatery tsy hoe nanala ny mpitandrina io tsy ho mpitandrina intsony fa tsy maintsy nafindra toerana izy. Fa teo nikorotana ny fiangonana hoe ahoana ny mpitandrina anay no afindra, maninona raha ity mpamina ny vavy ity fotsiny no esorina. Dia tatak'izany tonga tamin'ny fanakatonana ny fiangonana ny FJKM. Dia ao anatin'izany le monomonina tsy azo ny fampianarana. Mety aiza iasan'ny fanahy masina hoe ahoana tokoa moa ny fampianarana, ahoana ny arovana ny fiangonana amin'ny fampianaran-diso, milanao manaiky iasan'ny fanahy masina Jesoa mba handray ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra fa tsy hiviry any milalan-diso. Mila antsika tena hoentitra no hoe izany fampianarana izany tsy izy. Mila antsika tena hifantona hoe iza no afaka hitondra fampianarana amin'ny fiangonana tahaka izao. Fa tsy hoe ohatra mety mampitehaka, tsy mampatory sy ny sisa. Fa mila diniana hoe inona ny votoatiny ilay fampianarana, tena araka ny fanahy, tena tsy mampivily ny finoana any Jesoa maty sy nitsangana tamin'ny maty ary niakatra ho any an-danitra ve. Ho antsika tsiraray dia tena hoe angatao ary avelao hiasa ny fanahy masina mba hanavao ny fiainantsika, ny fotsika, ampitombo ny finoantsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ho an'ny fiangonana dia tsy analefaka ny marina ny fiangonana na mety hatafotohina azy izany. Rehefa marina dia marina. Maherisaitra ny tenin'ilay mpitandrina naman'izay hoe katsaka anaty lapoaly ka izay tsy matanty. Rehefa mahitsy ny fampianarana dia mety izy tokoa ny tafotohiny ka miala. Sarotra izany teny izany. Ianareo koa va mba te ihany. Tsy tokony tsitsitsiny amin'ny fahamarinana ary izay ny fijoroan'ny fiangonana tao anatin'ny raharaha mahakasika antsika mianakavy FJKM, ny raharaha tany Antsiranana. Fampianarana mahitsy tsy misangy. Manjary mivily tsy tonga any amin'izay tanjon'Andriamanitra ny vahoakan'Andriamanitra. Mba hitoro ny tenin'Andriamanitra marina ny fiangonana ary antehitra amin'ny asan'ny fanahy masina fa tsy ny faharanitantsaina fotsiny. Na manaona fandalinana nataontsika dia tsy hanakana ny asan'ny fanahy masina ary tena hianterana amin'ny asan'ny fanahy masina izany. Ny tsy mety dia ny hoe tsy mandalina ianao fa miantehitra amin'ny fanahy masina fotsiny. Fa miara-dalana no men'Andriamanitra saina isika olombelona fa saina hiasany ny fanahy masina. Tsy mety ny saina be fotsiny fa lasa karana ataolana amin'ny fony hoditra ary tsy mety ny hoe fanahy fotsiny. Sady hiram-panahy aho ho hiran-tsaina koa ho ny apôstôly.
Ny fahatelo ho an'ny fiarahamonina. Maro ny fahalalana. Mandeha hitantsika fa tena mitombo zao na mpitondra fivavahana na laika mandefa fampielezana na ranty momba ny soratra masina dia mahita ao fantatro tsara ty olo ty zao ohatrany tsy nanao sefalakory izy nefa izy mandefa inty izy teo ranty momba ny mofinaina isan'andro reto olo reto mpitandrina ty olo ty olona akaiky na mpitandrina. Ny fantatro aloha no lazaiko aminareo fa ny tiako lazaina hoe betsaka ny ranty amin'izao fotoana izao fa tena angatao ny fanahy masina mba hiambina ny finoantsika, hiambina ny fiarahamonina fa tsy isika rery mba tsy ho tratry ny fampianaran'ny diso. Ary izao koa eny amin'ny fiarahamonina dia tena ilaina ny fahampahafantarana ny marina araka ny soratra masina. Sahy mandalina amin'ireo fandalinana efa tolotry ny fiangonana misy atsika. Raha tsy afaka ianao amin'ilay fotoana hoe manatrika mivantana dia efa misy ny en ligne manarahindreny fa tena sarotra zao ny fiarahamonina misy atsika. Maro ny fandrosoana izay samborintsika na isika kristianina aza fa mamandrika atsika dia izany tsy maintsy hitandremana any anatin'ny fiarahamonina isika. Mbola betsaka raha fiarahamonina ankapobeny ny herisetra ny kolikoly izany hoe tena mila fampianarana ny fiarahamonina, mila fampianarana eo ambany fitarian'ny fanahy masina ny fiarahamonina. Indraindray dia ao ny makasary an-tsaina hoe raha tena resy lahatra ka nandray ny teny ho fiainana, manana fiainana vaovao ny ovafony ny olona dia tsy ohatra izao sika. Tsy misy hoe fihinana mafy mipoketra ilay an-dalana, tsy misy hoe hidiana mafy ny trano, tsy misy hoe sao dia hifamono eo sika fa mahay mifamela elo. Dia izany ry havana ny hoe tena diditsika fiangonana ny korotana maneran'ny fiarahamonina io. Hiasa ao anatsika ny fanahy masina ka ametraka fahitsiana amin'ny teny aloky ny vavantsika mitory teny ampianaritsika mba hatonga ny fiarahamonina ho fiarahamonina vaovao, anana fiainana vaovao. Tsy izao ihany fa ny manodidina, tsy anao ihany fa ny manodidina anao. Atombohy amin'ny akaiky atsika izany ry havana mba samy anana fiainana vaovao ny manodidina atsika. Fiarahamonina vaovao no iainantsika satria miasa ilay fanahy sy fiainana, miasa ny teny izay aloky ny vavantsika homban'ny fanahy masina. Misy fanontaniana 7 be dia be izay entinareo mody hoe inona no nahatonga ny mpianatra sasany laza fa mafy ny tenin'i Jesoa. Ao anatin'ny tsy finoana izy ireo saina manatona lazaina fa mofinainy Jesoa. Inona ny dikany hoe ny fanahy mahavelona, izany hoe karazan'ny famerenana kely amin'izay ny fampizanana teo. Inona avy ireo endriky ny nofo mety mbola hianterantsika, fandinihan-tenanao iny. Ahoana no hafantarana fa tena miasa ao amin'ny olona ny fanahy masina. Efa nanontanianantsika tamin'ireo fandinihana soratra masina tao anatin'izao loha hevitra izao zany. Inona ny loza teraky ny fanarahana ny Jesoa, azafady fa lasa Jesosy ny eo, amin'ny endrika ivelany ihany. Inona no afatra entin'ity teksta ity ho an'ny fiangonana ankehitriny? Inona no asika atao mba tsy ho tafitohina amin'ny tenin'Andriamanitra isika? Io anisan'ny lehibe sy manandanja ao anatin'ny fiainan'ny fiangonana ny vavaka mangina raha vao tonga ato amin'ny fiangonantsika. Ino moa tsy tafiditra ao anatin'ny liturjia hoe vavaka mangina voalohany fa any amin'ny farany vavaka mangina. Ny vavaka mangina eo am-pahatongavana dia aza tao alasafay na hoe tsy hitako mbakan'izay ho tononony ohatry ny ondrika fotsiny tsy haiko hoe nieritreritra ave zao izy zao ny eto dia iza ny eto rehefa avy eo mihiratra fa tena hoe aoka amin'ny fisainan'ny foko mba ho ankasitrahana eo anatrehanao Jehova ho.
omeo ny anjara sahazaho ankehitriny. Amin'ny hira efa misy afatra, amin'ny vavaka efa misy teny tian'ny tompo hampaherezana anao, amin'ny soratra masina izay vakiana dia efa misy mahakasika anao, amin'ny toriteny izay anafarana antsika indrindraindrindra dia misy antso lehibe izay ataon'Andriamanitra amin'ny fiainona sy ny fankatoavana. Ny afatra lehibe amin'ity texte ity dia ny hoe ny nofo tsy mahasoana inona na inona, ny fanahy no mahavelona. Mety akaiky fivavahana ianao, kirakira baiboly, tandremo sao tsy ao ny fanahy masina ka tsy tonga amin'ny finoana, tsy tonga amin'ny fiainana vaovao ianao. Mangatany fanahy masina mba hiasa ho tsapanao fa mora ny manaiky ny tenin'i Kristy na dia sarotra aza ny anatanteraka izany. Ny sarotra ikeko tompo, sarotra ny anatanteraka fa manaiky aho. Miasa ny fanahy masina ao anatin'izany. Matokia fa raha miasa ny fanahy masina dia hitondra fiainana ho anao ny teny izay nolazainy. Hatreo ny fiaonantsika tamin'ity an'ity hivavaka isika. Raha eo lehibe ny fitiavanao ary misaotra ny amin'ny fahafahanay nandinika ny teninao. Sarotra ny teny, saingy ny asan'ny fanahy masina dia manome anay izany teny izany ho tonga fiainana. Enganery tompo, tena anaiky asan'ny fanahy masina izahay ka ho voaro amin'ny fampianarana hafahafa, ho voasitona hamaly ny antsonao ka hanatona anao bebe kokoa, mihoatra ny tamin'ny lasa. Tsy hanana fahazarana fotsiny, handray baiboly, hamaky baiboly, handinika baiboly, hiantoriteny, fa ho tonga amin'ny fiainana vaovao. Ary tsy ho anay manokana ihany, fa ho an'ny fiangonana manontolo, ho an'ny fiarahamonina, ny teninao ane ho fiainanay, ny teninao hiasan'ny fanahy masina, ho fahavelomana ho anay. Mangataka aminao izahay ny amin'ity tontolo andro ity, efa novelarinay teo aminao ny fandaharam-potoananay raha vao ny fomarainy izahay. Mba ny tanam-pahasoavanao ny zavatra rehetra, ary aoka handray fitahiana amin'ny ezaka ataonay izahay. Eny tompo, tsy ny fahatsaran'ny asanay no miantoka an'izany, fa ny fahatsarana ao Andriamanitra indrindra, ilay vonina hiantoka ny aminay, zanako asiasan'ny tananao. Petraka eo am-pelantananao, ny fijoroana vavolombelona amin'ireny lahasa andavanandro reny, na inona ataonay, dia ataovy mahita ny voninahitra trano manodidina anay, ary mandray fahasoavana avy amin'izay hijoroanay. Petraka eo am-pelantananao koa ny ankonanay, ny amin'ny fiainan'izy ireny, ara-panahy, ny ara-pahasalamany, ny fifandraisanay ao an-tokantrano, ny momba ny firenenay Andriamanitra, dia vangio amin'ny fanainao masiny ity firenenay ity, mba hisiny ny fiarahamonina mirindra, hisiny ny fiadanana tafatoetra, ny fiangonanao izay milofo amin'ny fampianarana marina sy mahitsy araka ny filazantsarani Jesosy Kristy tsy hanimbinana, dia arovy amin'ny fijoroany ao anatin'izany fampianarana izany. Mivavaka ao andreo vahoaka an'Andriamanitra ny antsiranana izahay, mba ho arovanao ny finoany, mba hiombona ao amin'ny fanahy masina ka hatakatra tsara ny sitraponao amin'izao fizahan-toetra izao. Mivavaka amin'ny tompona andraikitra isanambaratonga amin'ny fiangonana eo anivon'ny Efitsekema sy Nodam-paritany antsiranana izahay, mba tena omenao fahendrena izy ireo hitantana ny asanao Andriamanitra ao anatin'ny sedra sy ny sarotra. Mivavaka izahay ho an'izao fitandremana izao, ahajoroany amin'ny fahamarinana, ary ny kristiana tsirairay manomboka mikerika hatramin'ny lehibe indrindra dia ho tafatoetra tsara amin'ny fahasoavanao. Tompo, ianao no hamangy ny marary naiza naiza misy azy, ianao ampahery sy ampionana ny manamanjo na izy ireny, ianao analalaka ny lalan'ireo manana olana, ianao anakaiky ireo olona hijoro eny amin'ny fitsarana, na voazo namponja noho ny fiampangana, marina na tsy marina. Ianao no mbola hijery indrindra koa ny vahoakanao izay mety miady mafy amin'ny fiainana. Ianao Tompo no tsy hampangina ny fosin'ny sain'ny mpanan-karena, ahafahany mizara izay eo am-pelantanany ho an'ny tsy manana. Dia atambatray ny vavakay amin'ny anampianaran'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao,
atao aniny izy sitraponao ety an-tany ho taky neny an-danitra meo anay an'io ny anina saza ao anay ary mamelany elokay tahaky namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay mifakapanahy manafahanay amin'ny ratsy alao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raisoary ny tsodranotonona amin'ny anaran'ny tompo ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra no ny fahalalana rehetra hiaro ny tenanareo sy ny anareo ary ny fanahinareo ho tanteraka tsy anatsiny mandra-piavin'i Jesosy Kristy tompontsika matoky izay ny antso anareo izy no anefa izany amen. Ho an'Andriamanitra irery aniny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.